Misampana amin'ny sehatra telo ny asa sany ny CSA, ny fampelezam-peo, ny fahitalavitra, ny internet ary ny fitaovana entina mandehandeha tahaka ny finday sy ny taliki. Ny CSA ihany koa no mikarakara ny fotoana fanaovana fampelezan-kevitra amin'ny radio sy ny televiziona amin'ny fotoam-pifidianana. Isan'ny asa ankinina amin'ity CSA ity ihany koa tsy endany ny fandrindrana sy ny fanomezan-dalana hampiasa ny fréquence ny radio aty Frantsa. Tsy omemepotsiny ny fahazon-dalana hitrandraka nanokatra radio na televizion fa tsy maintsy mahazo lalana avy amin'ny CSA avokoa. Misy fifanarahana mazava ataon'ny televiziona na radio iray miaraka amin'ny CSA, eny fanareo televiziona sy radio avy any ivelany aza ka hanaparitaka izany amin'ny tanin'ny zareo frantsay dia mila lalana. Ho an'ny radio tsy miankina ao anatin'ny tanin'ny Repoblika Frantsay dia tsy maintsy mandefa na dia kely aza reo hira amin'ny teny frantsay voasoratra ao anaty fifanarahana io. Raha sanatria ka misy ny tsy voaja reo andeha mpifanarahana dia misy ihany ireo fepetra sazy raisy ny CSA. Eo ohatra ny fampietona ny ampahana manontolo ny fandarana ilay televiziona na radio mandritra ny 2 volana mahery, fampianana ho herintaona ny fanomezan-dalana hitrandraka ny fréquence na canal fandoavana sazy, ary mety ho tonga hatrany amin'ny fanakatonana ilay televiziona na radio aza izany. Biazy ny CSA amin'ny fifampiresahana aloha ireo orinasa an-tserasera zay izy vao miroso amin'ireo sazy voalaza ireo. Zany hoe raha ataony fampitahana dia mitovitovy amin'ny asan'ny OMERT aty Madagasikara ny asan'ny CSA. Ny mampiavaka azy amin'ny hafa dia ny filazan'ny lalàna fa na ny radio sy ny televizion mpanjakana aza dia mety hiaran'ireo sazy voatanisa teo ireo. Matombola mijoro ny France Télévision hatramin'izay ka hatramin'izao dia manaja ireo fepetra sy lalàna ireo. Ny France Télévision dia fitambaran'ireo televizion miorina aty Frantsa ka miparitaka ivelan'ny tany. Isan'izany ohatra ny France 2, France 3, France 4, France 5, ny RFO sy ireo televizion preambulantoka toy ny Euronews, TV5 Monde, Planète Talassa, Planète Justice. Fa ny tena mahavalanana moa dia ireo taremarika ireto satria miparitaka manerana izao tontolo izao ny fandarana. Ao Eropa dia 13 tapitrisa ny abone anana France Télévision, efatritsy kosa ty Afrika. Ny tena mahazolona teny ny vaovao ny France 2, 7 tapitrisa isan'andro ny tokantrano lipivoarana manaraka ny vaovao ny France 2 amin'ny 7 alina. Ny tena mahate akataka ny filamatra ny France Télévision dia ny fehezanteniny hoe manaja ny mpijery ny France Télévision amin'ny alalan'ny fanomezam-baovao, amin'ny alalan'ny nendrim-panabeazana sy fampiroboroboana ny ady-hevitra demokratika. Piray ombonantoka amin'ny France Télévision ihany koa ny CFI izay anankinany ny amatianina ireo televizion aty amin'ny ila bola tany atsimo indrindra ty Afrika. Io ilay antsoina hoe transfert de compétence. Akoatra ny fanomezana lalana hampiasa sy andefa fandarana sasany dia manome fiofanana ary manolotra torohevitra ihany koa ny CFI izay manampy hatrany ny televiziona malagasy hatramin'izay ary hatramin'izao na dia teo aza ireny trangan-javatra tamin'ny 9 Janoary 2024 ireny.